Toatsy dia iroso amin'ny vanim-potoanan'ny orana isika matetika piseho ny fiakaran'ny rano ho an'ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina noho ireo fako manentsina ny lakan-drano eto amin'ny renivohitra. Efa miomana fatratra amin'izay tompona andraikitra eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra. Mety hiteraka loza ny fahasimban'ireo saronadala eto an-drenivohitra amin'ny fotoanan'ny orana. Efa misy ny ezaka ataony avy amin'ny kominina renivohitra Antananarivo mahakasika ny fanampain'ireo dalina izay tsy misy sarony intsony. Io ihany koa ny fanadiovana ny lakan-drano satria anisany mampitaraina am-pona ny fiakaran-drano rehefa fahavaratra izay tsy ho ela intsony. Tsikarotra tokoa fa eny eto an-drenivohitra dia misy manala ireny foto-drafitrasa ireny ka mandritra ny resaka natao amin'ny tompony direkta avy amin'ny kominina dia manao fanentana ho an'ny mponina ny tenany amin'ny fikojakojana azy. Manao antsoavy mihitsy amintsika mponina satria isika mponina no akaiky an'ireny saronadalina ireny fa saronadalina dia mahagaga tokoa fa dia misy manendaka ary misy manala zany indrindra ny vy ao anatin'le beton angamba ny tena alain'zareo fa misy moa zany dia tena manao fanalina manapotika fotsiny tsotr'izao ny foto-drafitrasa ka anaovana antsoavo amintsika mponina satria isika no akaiky n'ireny dalina ireny sy ireny saronadalina ireny mahita le olona manala n'ireny saronadalina ireny. Efa misy ezaka manokana zany ataon'ny fiadina Antananarivo amin'ny fanisana aloha an'ireny dalina ireny aiza avy ny saronadalina ny ala amin'izao fotoana izao zany atsoa zany tsy maintsy iroso amin'ny fanampenana an'izy ireny sika fa izay nefa ny tena mahiangaviana mafy atsika rehetrarehetra satria atsika ny tanàna dia samy marosarotiny amin'izany olona manendaka n'ireny saronadalina ireny fa nahita mihitsy sika tamin'ny fotoana maintany teo zany maina ny andro dia niezaka mihitsy ny tanàna Antananarivo nanarona n'ireny saronadalina namboatra n'ireny simba ireny sy nanao saronadalina vaovao. Nandritra ny resaka natao tamin'ny tompona raikitra avy amin'ny kominina dia nanambara ny fa mahakasika ny fanadiovana ny lakan-drano dia efa manao ny anjara ndraiky ny avy ao amin'ny kominina no amafisiny ihany koa fa misy ny ampahany izay ny ampipasy ny samva ary ny RF2 no manatanteraka izany. Ankoatr'izay dia efa misy ny fiaraha-miasa amin'ny kominina sy ny mpamonjy voiny, izany dia mba hanamora ny fanalana ireo zavatra mety hanimba na hiteraka loza toy ny fanala ireo hazo efa tranainy izay atahorana hianjera manerana ny tanàna Antananarivo.